fifaliana ho ahy ny mpitandrina sofiriny Ramboarison no miaraba anareo zay manaraka arikomiaino zao fandarana izao azo antoka fanavotana amin'i Kristy na aiza misy anareo ny fahasoavan'Andriamanitra ny ho amintsika rehetra ade ho tanteraka amintsika fikasany satria raha tsy Andriamanitra mihitsy mampiseho ny fahasoavany amintsika dia tsisy azontsika nytena satria zay ny ten'Andriamanitra hoe fa fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra dia matoky sy manantena fa Andriamanitra momba antsika noho izany dia hivavakantsika mba azon'Andriamanitra manampy antsika amin'izao fitorinana fanambarana sy fanazavana ny ten'Andriamanitra izao. Saotranao zay Andriamanitra fa no fahasoavanao dia tanteraka izao fotoana izao dia matoky sy manantena fa nohony amin'le ranony Jesosy zay entiny eo amin'ny tanakavanao mifona mivavaka an-tsetronona dia mirotsaka tanteraka aminay ny fahasoavanao ary ny fanamasina no anymisaina fa indena fa lalàna ty mpanotsy masoa ity ary ametraka teny amin'ny vavako dia misaotra anao koa fa ianao koa nitondra ny teny any amin'ny olona zay lina tena mitady famonjena ary miomana hitsena an Jesosy eny amin'ny raony lanitra fa mba ho any an-danitra ka dia hoanao ny dera hoanao ny saotra anao ny voninahitra amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo saotra Andriamanitra amen alleluia. Nambara tamintsika teto ny amin'le hoe atao batisy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina tsara ho fantarina mihitsy reny satria misy olo atao batisy nefa tsy malala ny antony no fa nabatisa azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina efa nazavy zay dia androso amin'ny fandarana manaraka antsika dia hoe iza no mandray ny fanamasina, iza no mandray ny fanamasina. Ny fanamasina dia nampanantenaina nambaran'ny Jesosy Kristy raha teo araka mivolaza ao amin'ny Luka fampanantenan'ny ray izy io Luka 4:20 andininy 7:20 Luka 4:20 ny andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary indro zao mampitondra ny teny fikasan'ny raiko ho anareo fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafiana anareo amin'ny hery avy amin'ny avo. Eto zany dia teny fikasana nampitondray n'Andriamanitra an' Jesosy io araka ny teny hoe ary indro zao mampitondra ny teny fikasan'ny raiko anareo dia mitoera aloha eto Jerosalema o Jesosy mandra-panafiana anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Zany hoe teny fikasana io dia ho tafiana ny hery ny olona ao amin'i Jesosy mba hitondra ny hafatr'Andriamanitra. Zay zany ny zavatra ambara eto dia ahoana marina moa izy io tenin'i Jesosy dia nilazany zany koa ao amin'ny asan'ny apôstôly alohan'ny akarany ho any an-danitra. Asan'ny apôstôly 1 dia zao mivolaza ao amin'ny andininy 5. Asan'ny apôstôly 1:5 aminaran'i Jesosy manao hoe fa zao nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanamasina rehefa afaka andro vitsivitsy. Misy zany ny batisan'ny rano, batisa amin'ny fibebahana ho amin'ny famelan-keloka ary misy kosa ny batisa ny fanamasina zany hoe fandraisana ny fanamasina. Ilaina mihitsy zany ny fandraisana ny fanamasina io mba azahoany Andriamanitra mahatonga n'Andriamanitra ampiasany olo ho vavolombelon'i Jesosy Kristy amin'izao fiainana izao. Asan'ny apôstôly 1 ny andininy 9. Asan'ny apôstôly 1 andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ahazo hery ianareo amin'ny ilatsan'ny fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Io re nampantena tany amin'ny Luka ho tafiana hery ianareo ady hoy Jesosy eto hoe ahazo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanamasina ka mifilatsan'ny fanamasina io ka tonga n'olo vavolombelon'i Jesosy atreo Jerosalema, Jodia, Samaria hatramin'ny faran'ny tany. Fa raha vao tsy mandray le fanamasina olona tsy samy teny ary raha mahay miteny ary izy mahay manazava izy dia zao lasa fahaizan'olombelona fahalalàn'olombelona fahaindren'olombelona no anambarany ny ten'Andriamanitra dia tsy misy vokany eo amin'io mpiaino zany. Zay ny lanany eto amin'ny teny hoe ahazo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko zao tsara hoe ary ho vavolombeloko any Jerosalema
serany jodisy samandratra nyfarany tany tsy mety ho vavolombelony jesosy mihitsy zany raha tsy mandray ny fanamasina mety olo mahay mikabary rehefa mianatra de mahay miteny mahay manazava fa tsy tondra ninina ho amin'ny olona ary zay natonga an jesosy nylaza mihitsy ahoana zany no azahoana ny fanamasina io raha ny teniny ny sotra masina no nijerena aloha araky mivoalaza ao amin'ny galatianina toko 7 galatiana toko 7 any 9:10 zao mivoalaza amin'ny anaran'i jesosy Kristy tompo galatiana toko 7 9:10 mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahina any Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy ary mba raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy masina eto misy teny mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy masina ny finoana eto tsy hoe mino aho zay fotsiny fa mino an'le filazano tsara mihitsy manaraka ny tenin'Andriamanitra araky mboalaza ny sotra masina raha teo ary hodini atsika zay ovana hoe izy areo mandray ny fanamasina satria tsy maintsy amin'ny alala ny finoana no atanteraka io zany mazava tsara zany fa maro ny olona no mangataka amin'ny fanamasina ka angatahana marina ve izy io raha vakina ny tendramanitra de amin'ny finoana no azahoana ny fanamasina amin'ny finoana manahoana moa zany vakitsika indray ny galatiana toko 4:5 galatiana toko 4:5 amin'ny anaran'i jesosy manao hoe ary satria zanaka hianareo de ny raha n'Andriamanitra ho ao am-pontsika ny fanany zanany miantso hoe abaray eo mazava tsara le finoana zany a dia tonga n'olo tonga zanak'Andriamanitra tsy hoe mino fotsaka mino aho fa de omen'Andriamanitra amin'ny fanamasina de mangataka ny olona tsy mahazo fa izy io zany a rehefa tonga zanak'Andriamanitra ny olona vao mandray ny fanamasina mazava tsara ny tenin'Andriamanitra hoe satria zanaka ianareo de ny raha Andriamanitra ampontsika fanany zana miantso hoe abaray eo maro ny voafitaka maro laza hoe mangatamy vavaha mafika mba azo mifanamasina de mivavaka tokoa ny olona hoe Andriamanitra omeo anay mifanamasina satria misy tena misotra masina araky mivoalaza ny sotra masina misy teny milazan'izy io hoe io toko 1:10 de zay nitazon'ny olona mahatonga ny olona mivavaka hoe mangataka zany fanamasina zany lioka toko 1:10 ny 7 ka hatramin'ny 10 any mahatonga ny olona mangataka sy mivavaka tokoa zao ary vakitsika aminaran'i jesosy zany teny zay ndraisiny zany ary teny eo amin'ny baiboly tokoa le izy saingy miteny hoe ty fangatahany ty ataovy zay atonga anao zanak'Andriamanitra amin'ny lalan'ny finoana zay zany le fangatahana fa tsy mangataka hoe Andriamanitra o meo amin'ny fanamasina apio aho meo amin'ny fanamasina tsy nampanantenainao vakitsika nge ty tenin'Andriamanitra ity lioka toko 1:10 7 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i jesosy Kristy tompo ary o zao aminareo mangataha de homenika anareo mitadiava de akita anareo dondony de voany anareo fa zay rehetra mangataka no mahazo ary zay mitady no mahita ary zay mandondona no voana fa iza moa aminareo zay ray raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato ary angatahany hazandrano no hanome azy menarana hosolony hazandrano ary angatahany atody no hanome azy mainko koa raha hianareo na dia ratsy azy mahalala hanome zavatsoa ho an'ny zanakareo tsy mainky ava ny ray zay any an-danitra no hanome ny fanamasina ho an'izay mangataka aminy io teny io zany a mahatonga ny olona hoe ary mahatonga mpitondra fiavanta hoe miangatamy vavamy fanao fifadikanina omeninareo ny fanamasina ilaina tokoa ny fivavaka fifadikanina anova na fiainantsika fa ny fanamasina tsy angatahana araka lazany hoe Andriamanitra mifona aminao omeo fanamasina mba tonga vavolombelon'i jesosy n'izao fiainan'izao amba omeo fanamasina mba hanova eny rehefa tonga amin'ny olona mifanamasina de manantena anao a tompo hanovanao anafaka amin'ny fiainako zary tsy mety amin'ny fiainako rehetra fa eto zany
le hoe mangataka magnatady me mitadavatra ito donde voana fa zay mangataka mahazo zay mitadiny mahita zay mandona voana de zao ataovy zay atonga anao ho tonga zanak'Andriamanitra zay ny fomba fangatahana raha tsy antso eto hojerentsika nge le izy fa rehefa tonga zanak'Andriamanitra ny olona de menazy ny Fanahy Masina tsy zaho na ianao no mangataka fa Jesosy no mangataka an'io ka rehefa mangataka mivako hoe me Fanahy Masina de fitahany devoly de ny devoly miditra ao maka niendiky ny Jesosy zay no mantonga an'tiny hoe raha mivavaka mangataka ny olona de ofily satria Satana mampivan'indriny tahaka ny endriny Kristy voalaza ao amin'ny Korintiana faharotoko faraky amby folo Korintiana faharotoko faraky amby folo andin'ny telo amby folo ka hatramin'ny dimy amby folo misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fa apôstôly sandoka izy regny mpiasa mamitaka ka de mampiova ny endriny tahaka ny apôstôliny Kristy le olona mivavaka mangataka mafy zany any de idirany Satana izy de sahala amin'ny hoe kristiana iraka Jesosy nefa tsy izy satria nahoana izy de mety ary izy voafitaky mamita tena koa le olona ahoana moa ny andiny efatra amby folo tsy magagy zany fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaky ny anjely mazava Jesosy no anjely mazava mampiova ny endriny tahaky ny anjely mazava izy de mitory le olona izy tsy malala hoe Satana nge no atao amiko fa tena mitory izy manambary izy fa voafitaky izy sady mamitak'olo avy avy eo any andininy dimy amby folo koa tsy dia zavatra lehibe tsy akory raha ny mpanompon'ny koa no mampiova ny endriny tahaka ny mpanompon'ny fahamarinana nefa ny farany ho araky ny asany any fa raha misy fahafantarana azy ihany ka tsy angatagna fa ataovy aloha zay atonga anao ho zanak'Andriamanitra afaka amin'ny tamanandevo afaka amin'le olona nofo misy lana fanirina araky ny fampianana tany aloha rehefa afaka amindreo araky ny voalaza ny sotramaso amin'ny Romanina toko fahenina ny narantsika tsara Romanina toko fahenina andininy enina ka hatramin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo Romanina toko fahenina andininy enina ka hatramin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy fa fantatsika fa nitoetsika taloha de niaraky ny hombona taminy ka nimbana ny tena niota mba tsy hanompotsika mitanitsony fa zay efa maty de afaka amin'niota raha niara-maty tamin'ny Kristy tsika de mifika ara-belona aminy koa isika eto amin'tiny teny fa fantatsika fa nitoetsika taloha amin'ny teny frantsay izy io amin'ny baiboly teny français de hoe notre vieille nature a été crucifiée avec Christ zay ny hoe fantatsika fa nitoetsika taloha de niaraky nombona taminy hanimbana ny tena niota hanimbana zany hoe pour que notre être pécheur soit détruit tena mihitsy le nofo ty zay amin'ny teny frantsay ahitantsika azy mba tsy hanompotsika ny ota intsony pour que nous ne soyons plus les esclaves du péché tsy maintsy mialy ota manandevo mialy fa raha vao tsy mialy tsy mety tsy mpanompo fa raha voe mpanompo mantsy de serviteur fa andevo esclave dikany esclave andevo fa zay efa afaka de fa zay efa maty afaka amin'ny ota zay maty ihany no afaka mita manandevo de zay ny teny baiboly andiny fahavalo hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo hoe raha niara-maty tamin'ny Kristy sika de mifo iara-belona aminy zay niara-vombo amin'i Jesosy niara-maty taminy ihany no iara-belona amin'i Jesosy ka ahoana na tonga an'Andriamanitra ao amintsika ao zay ihany vaolana jereo nge ny andininy valo amby folo Romanina toko fahenina andininy valo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa natao afaka tamin'io tenareo de tonga andevo ny fahamarinana tsy mpanompo no izy amin'ny baiboly teny français hoe ayant été affranchi du péché vous êtes devenu esclave de la justice esclave de la justice andevony Jesosy fahamarinana miala tamin'ny andevo de miditra Jesosy ahoana na afaka ho tamandevo niara-vomy tamin'i Jesosy niara-maty tamin'i Jesosy zay manao hoe amin'ny lalan'ny finoana no azotsika mandray ny Fanahy Masina raha tonga zany satria zanaka ianareo de ny raha Andriamanitra mampotsika fanahiny zana miantso iabaray eo ny andiny roa amby roapolo Romanina toko fahenina andiny roa amby roapolo Romanina toko fahenina andiny roa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'io tenareo ka fa tonga andevon'Andriamanitra ny tena voalaza eo fa tsy hoe mpanompo satria raha mpanompo de hoe serviteur andevon'Andriamanitra amin'ny ty frantsay dia manana mivokatreo amin'ny fahamasinana ary mifarany de fiainana mandrakizay etsika ny hoe andevo ny fahamarinana et maintenant en té français étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu
raha vo niala ny otamanandevo afranchio zy afaka satria niara-vomy tamin' jesosy niara maty miala ny otamandevo miditra Andriamanitra. Devenez esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle. Teny frantsay zay, teny malagasy de hoe ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota nareo niara-tao tao amin' Jesosy niara-vomy taminy niara-maty taminy niala mo tamanandevo tonga andevon'Andriamanitra miditra ao Andriamanitra de manana vokatra amin'ny famasina ary farany de fiainana mandrakizay. Zero tsara zay le finoana ka tonga antsika zanak'Andriamanitra zay zany le hoe mangata mitadiava tondony amin'ny lala amin'ny finoana amin'ny lala amin'ny finoana fa tsy le mangataka hoe Andriamanitra eo mifono aminao meo aho amin'ny fanahy masina tsy zay mihitsy ary ndenge ho raha antsika ihany ny teny Andriamanitra fa Jesosy ny mangataka an'izy io. Jaona na toko faefatra amby folo ny fanahy masina, Jaona 4:10 ny andininy 5:10 ka hatramin'ny 7:10 aloha manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jaona 4:10 andininy 10:10 ka hatramin'ny 7:10 raha tianareo dia hitandrina ny didiko. Ny fitiavana an' Jesosy dia fitandremana ny didin'Andriamanitra ny didiny didy dia ahoana ary zaho hangataka amin'ny ray ary izy anome anareo mpananitra hafa mba aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana zay tsy azony zao tontolo zao ho raisiny satria tsy hitany na fantana fianareo ny mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary ho ao anatinareo. Fipetraka agnatany zany rehefa nino olona dia hankatony didin'Andriamanitra didiko ary dia ahoana tonga zanak'Andriamanitra le olona. Jesosy mihitsy ny mangataka ary zaho mangataka amin'ray ary izy zany me anareo mpananitra hafa mbe aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana. Jesosy ny fahamarinana fanahy ny fahamarinana zay natonga ny ten'Andriamanitra tao amin'ny Galatiana toko 4:5 hoe satria zanakanao dia ny ran'Andriamanitra ambontsika fanahy ny zanany fanahy ny fahamarinana fanahy ny Jesosy Kristy tompo na Jesosy Kristy tompo. Fa raha zany tsisy hevitra mihitsy Jesosy mihitsy ny mangataka fa tsy zaho na ianao fa le fangatahana ataontsika zany dia fitadiavana antsika tonga afaka mitamanandevo maty le olona taloha. Raha misy olo amin'ny Kristy dia olomba avao izy efa lasa ny zavatra taloha ndreo fa tonga vaovao reo fa zandry zany dia avy amin'Andriamanitra ny atonga antsika ho tonga olomba avao zanak'Andriamanitra afaka mitamandevo afaka le mampanota zay vao miditra eo amintsika amin'ny fanahy masina fa tonga zanak'Andriamanitra. Raha antsika ihany ny ten'Andriamanitra tsy fantatsy zao tontolo zao zany fanahy masina zany tsy fantany ary zay lazainy Jesosy hoe dia ny fanahy ny fahamarinana zay tsy azony zao tontolo zao ho raisiny satria tsy hitany na fantana fianareo ny mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary ho ao anatinareo. Miaraka amin'le olona fanahy masina ary ao anatin'ny olona na miaraka amintsika Jesosy na ao anatintsika Jesosy na Andriamanitra. Zay ny fanambarany eto fa ho namarina ny fanahy masina zany vakitsika ny andininy 8:20 ka hatramin'ny 2:20 8:20 ka hatramin'ny 2:20 aminaran'i Jesosy tompo tsy hamela anareo kamboty aho hankaty aminareo aho vetivety foana dia tsy hahita antsony zao tontolo zao fianareo no hita satria velona aho ka dia velona koa nareo amin'izany andro zany dia ho fantatrareo fa zako ao amin'ny raiko ary ikanareo ato amiko ary zako ao aminareo zay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ary zay tia no tian'ny raiko ary zako tia azy ka hiseho aminy. Eto antsika dia mahafantatra fa le fanahy masina tsy fa Jesosy ihany tsy hamela reo kamboty aho hankaty aminareo aho. Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masina zany ny tonga ao amin'ny olona ary zay mazava tsara ny teniny eto nefany amin'izany andro zany dia fantatrareo fa zaho ao amin'ny raiko ary ianareo ato amiko zay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tiahy ary zay tiahy no ho tian'ny raiko ary zaho ho tia azy ka hiseho aminy. Lasa hiasa amin'le olona Jesosy. Etin'ny olona dia mitemantika hoe didin'i Jesosy dia fankatiavana. Zay ny teny matetika ny olona hoe didin'i Kristy mba hifankatiavanareo. Marina zany ka iny no didiny io mazava tsara nge ny tenin'Andriamanitra amin'ny Timoty satria Jesosy ihany nanome didy iny eto amin'ny tenimbotry sinay. Timoty voalohany toko voalohany 5:5 Timoty voalohany toko voalohany 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe
fa ny antony didy de fitiavana avy amin'ny fo madio tsy etetena tsara ary fona tsy maintsy aravelatsiny ny antony didin'Andriamanitra de fitiavana avy amin'ny fo madio sy fietetena tsara ary fona tsy maintsy aravelatsiny ary mba hatonga raha ohatra ka tiany olona halatra amin'ny farany olona araka ny tenin'i Jesosy hoe zay mahatratra amin'ny farany novonjena de io didin'Andriamanitra io miaraka amin'ny finoana. Apokalipsy toko 7:12 Apokalipsy toko 7:12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Ny didin'Andriamanitra fa ny didin'i Jesosy any satria izy nanomeny io didy io tao teny osay tam'izy mbola tsy tonga zanak'olona. Mbola ho hitatsika zany manaraka fa iverina ny amin'ny Jaona toko 4:10 tsika. Jaona 4:10 milaza teto Jesosy hoe iseho aminy aho hitsapan'le olona mihitsy le olona mandray ny fanamaosany de atsapeo tena ao aminy Jesosy. Ny andininy 12:20 ka hatramin'ny 4:20 ny indindro 12 ka hatramin'ny 4:20 aminaran'i Jesosy ny Jaona 4:10 indindro 12 ka hatramin'ny 4:20 hoy Jodasy tsy Iskariota taminy tompoko nahoana no aminay ihany no hiseho anao fa tsy amin'izao tontolo zao koa. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe raha misy ty aho de tandrina ny teniko izy ary ny raiko ho ty azy ary anka ho aminy izahay ka honina ho aminy. Zay tsy ty aho de tsy mitandrina ny teniko ary ny teny zay rehetra zay renareo de tsy aho fa ny ray zay naniraka. Jereo tsara eto mazava tsara ny teny Jesosy teo. Jesosy namaka anao taminy hoe raha misy ty aho de hitandrina ny teniko izy ary ny raiko ty azy ary anka ho aminy zay ka honina ho aminy. Fitandremana ny didin'Andriamanitra na fitandremana ny didin'i Jesosy any de mahatonga manamaneho fa hanambarana fa hoe tia an'Andriamanitra tian'i Jesosy le olona. De zao hoe anka ho aminy Israely. Raha nanaraka tsara ny Romana toko 1 tsika rehefa natao tamin'io tenao de tonga andevo ny famarinana Jesosy nivelonao. Andininy 7 ny Romana toko 7 zay ary Romana toko 1 andininy 12 ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny oty ianareo ka tonga andevon'Andriamanitra zao zany lasa Andriamanitra mihitsy nivelonao. Zay ny mahatonga an' Jesosy niteny hoe honina ho aminy izahay anka ho aminy izahay amin'ny alala amin'ny fanamasina io. Ka eto zany de hoe iza ny mandray ny fanamasina olo afaka amin'ny tamanandevo olo niary vomy tamin'i Jesosy ny raha maty tamin'i Jesosy ka tonga zanak'Andriamanitra ka tonga zanak'Andriamanitra zay mvolaza amin'ny andiny 5:9 kosa Jaona 4:10 5:9 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Zany teny zany de efa voalazako taminareo raha mbola nitoetra eto aminareo aho fa ny mpananatra de ny Fanahy Masina zay kiranoray amin'ny anarako izy no ampianatra nareo ny zavatra rehetra sy ampiatsiaro anareo zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Nampanantena ny Fanahy Masina ny ray teny fikasany ray io ary Jesosy ny nangataka amin'ny Fanahy Masina ho antsika ka nampanantenay Jesosy fa ahazo hery zay rehetra mino zay tonga zanak'Andriamanitra zany afaka amin'ny andevon'ny tasy afaka amin'le nofo misy filana fanirina satria le nofo misy filana fanirina de voomby niaraka tamin'i Jesosy teo amin'ny fijaliana koa satria manotry ny Fanahy Masina Galatiana toko 5 ny andininy 4:20 Galatiana toko 5 andininy 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Fa zay agny Kristy Jesosy de efa nanombo ny nofony mba mifandriny sy ny filany teo amin'ny fijaliana. Tsy maintsy vonoana potena ty tenantsika andevon'ny ota manoty amin'ny Fanahy Masina ty tsy mahay mandray ny Fanahy Masina satria andevon'ny ota ary efa maty le olo araky ny nofo misy filana fanirina maty le olona andevon'ny ota de miara-matsangana amin'i Jesosy tsika de tonga zanak'Andriamanitra ka mandray ny Fanahy Masina noho ny fitsinona fa natsany tsy mandray ny Fanahy Masina mihitsy. Mazava tsara eto amin'ity Jaona 4:10 ty ny andininy 5:20 sy 9:20 zany teny zany de efa nazaiko taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho fa ny mpananatra de ny Fanahy Masina
zay irahiny ray amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsara anareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo. Jesosy mangataka ny fanamasina de aveo meny ray io de ny ray mihitsy mandronilaka amin'ny fanamasina hoeno am'izao toreo tahaka ny nanorahan'Andriamanitra an'izao fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao toy izao nomeny ny zanany lahy tokony mba tsy ho very rehetra mino azy fa nafiana manak'izay fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanany ka ho am'izao toy izao hanameloko zao toy izao fa amonjy zao toy izao amonjeny zao toy izao de ny fanamasina de fa i Jesosy ihany moa io afa amin'ny alalan'ny fanamasina de mbola ny ray ihany maniraka amin'ny fanamasina araka mazava tsara eto fa ny mpananatra de ny fanamasina zay tsy rahan'ny ray amin'ny anarako izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsara ny zavatra rehetra zay lazaiko taminareo. Mazava de mazava tsara le izy fa zay olona tonga zanak'Andriamanitra tandrina ny didin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra no mandray ny fanamasina fa tsy rehetra hoe akory hoe za mivavaka be mbola ho hita mihitsy tsika nytony fa mbola misy tohiny ihany io fa tsy akory rehefa mivavaka be mangataka le mangataka io de ataovy zay atonga anao zanak'Andriamanitra zany atao zay afaka antsika am'le nofo misy filana fanondrina miara vomy tamin'i Jesosy niara-maty amin'i Jesosy atao zay afaka an'le ota manandevo satria Jesosy ny tena mijaona toko valo andiny efatra amin'ny tempolo azako amin'ireo mara de mara koa fa zay rehetra manota de andevo ny ota ka ota manandevo ao anatin'ny olona io araka lazain'ny apôstôly Paoly amin'ny romanina toko fafito andiny efatra amby folo ka hatramin'ny roapolo io manosika ny olona anao ratsy ary manohitra satria izy no manjaka ao manohitra ny fanamasina tsy hiditra fa rehefa miala eo de miditra ao ny fanamasina saorantsika Andriamanitra nyfahasamana satria famindram-po mahatonga Andriamanitra noho zay ary mbola toizatsika manaraka izany fa fahasavana am'izay tika ny finoana mandrak'izay ny famindram-pony amen. Ivavako tsika misaotra anao zay Andriamanitra ny fanazavana sy ny fampianarana amenao anay satria nampanantena ianao ny amin'ny fanamasina ho any zay rehetra mino zany hoe zay rehetra tonga zanakao amin'ny lala mifona ny filazantsara ny famonjena ka dia ankalazainao mena voninahitra Andriamanitra rehefa fahasamana satria amin'ny finoana no andraisinay ny fanamasina ary nampanantena izany Jesosy ho anay ka mahatonga anao honao anatinay miaraka amin'ny Jesosy araka ny lazainy hoe aka ho aminy zao sy ndray ka de hoanao ny dera hoanao ny saotra ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo saotra Andriamanitra amen alleluia. Veloma mandram-piona fa sao Andriamanitra ny eo amintsika rehetra tompoko ary de ny fiadanan'Andriamanitra nytonomin'i Jesosy hoe fiadanako mokonao tanteraka amintsika rehetra ka de amanaraka indray ny tony amin'ny anaran'i Jesosy amen.